Ho an'ny anterimeran-doolona dia manomboka amin'ny efatro tolakandro ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany etsy amin'ny lapana Nosikely. Marihana fa aritra 80 andro ny fivorian'ny parlementaroa anterimeram-pirenena sy anterimeran-doolona. Izay ny amin'ny vaovao iny fa samy manana ny fomba nankalazainy ny fetin'ny asa ireo sindika maro samihafa omaly. Karazana fihetsiketsehana no nentina namariana ny fetin'ny asa amin'ny akabeany tao anatin'ny filaminana no nizoran'izany. Samy manana ny fomba fankalazan'ny fetin'ny asa ireo sindika eto Antananarivo omaly voalohan'ny hivolana May. Ho an'ny Sekrima dia nentina nanamariana ny fetin'ny asa ny filarana an-dalambe sy fanehoana ireo fitakiana tamin'ny alalan'ny zora-baventy teny amin'iny arabe an'Akorondrano iny. Mbola tsy voahaja ny zoan'ny sindika sy ny mpiasa malagasy hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao, hoy ny Sekrima. Ho an'ny tsindry maro samihafa zavady amin'ny teny frantsay manao hoe c'est la domination et exploitation ary noho izany tsy fanajana ny zo makasina maolona nefa atao jare-potsiny lazaina fa tany misy fanjakana kanefa za tsy milaso hoe sanatry hoe tsy misy ihany ny asa ataon'ny fanjakana fa tsy ampy be dia be. Ny afara teny amin'ny lycée teknika etsy Alarby toerana hanatanterahana ny fivoriam-beny ny etsiky ny Sekrima. Tetsy amin'ny ikanjana Alarby kosa ny afo sindikaly noho ny karakara ny etsika nentina namariana ny fetin'ny asa. Iara-ny antson'izay ny sindika eto Madagasikara, hoy kosa ny afo sindikaly. Io ohatra ny antson'izay rehetrarehetra fa tsy fanajana ny zon'olombelona, tsy fanajana ny zo sindikaly ihany. Azanao, ianao rehefa mangataka zavatra eto dia asarotona foana. Ary zay mahasarotra ny fanaovana ny tolona sindikaly eto antsika. Dia ohatra manao fanaginina, inona zao mahasamihafa anaty sy any Ambohijatovo samby eto Antananarivo ihany. Zay mpitaky indray ve dia hanimba zavatra. Nanamarika ny etsiky ny afo sindikaly ny faneho-kevitra mikasika ireo ho marary ny mpiasa malagasy. Teo koa ny fampisehoana ny arana tamin'ny hitarika rosy. Nanehoan'ny alahelo nefa ny afo sindikaly satria tokony teny amikanjana Ambohijatovo no nitotsaina ny etsika ho fankalazana ny fetin'ny asa. Tamin'ny akabeny dia nilamina ny fankalazana ny fetin'ny asa ho an'ireo sindika ny mpiasa maro samihafa. Efa niatra na manerina ny kion-dalana tokoa ireo mpitandro ny filaminana isoroana ny mety hitrangan'ny fioaram-pefy. Nisongadina ny hamarin'ireo mpitandro ny filaminana raha tetsy Ambohijatovo manokana ny resahana.